hatrany ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Mandeha araka hivavaka isika. Indreny hafalianay Tompo fa omenao herinandro vaovao izahay. Izany dia noho ny fitiavanao ka makasitraka indrindra ary tianay Tompo nometraka ny fiainanao am-pelatananao. Raha hiresaka ny amin'ny teninao indray izay ary, nofinaina amin'ny tean'io ity dia mangataka hatrany izay ny fanahinao masina Tompo. Anolo-tsaina anay mba ahafahanay mianatra ary miaina sy mivelona amin'ny teninao ary indrindra mangataka koa izay mba hamondrao fory ifonanay ny hotanay Tompo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Arak'izany ry havana dia arabaina ianareo amin'izao herinandro vaovao izao. Mirary soa ho anareo tsirairay avy. Efa hitantsika teto tamin'ny herinandro lasa iny ireo ohatra vitsivitsy fa Andriamanitra mahatoky amin'ny ataony rehetra ny Andriamanitra hivavahantsika. Manomboka izao ary dia hijery indray ny amin'ny Jesosy Kristy isika izay nanome ohatra ho antsika fa tena mahatoky izy. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy ny Filipianina 2:2 ny 5:9. Ary fahita fa nanantarehy olona izy dia nanitry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana. Amen. Ny toetra mahatoky tao amin'i Jesosy arak'izany dia ny fanetrehan-tenany ary koa ny fankatoavany tanteraka ny iray. Ary farany hitantsika eto ny fanekeny ho faty teo amin'ny hazo fijaliana. Voalohany ary ny fanetrehan-tenany, na dia tena Andriamanitra ary izy ary tena olombelona ihany koa dia nanaiky hidry ary hipetraka eo ambany fanapahana sy ny fahefan'ny Andriamanitra iray. Faharoa, ny fankatoavany, io izany ilay hoe mahatoky dia tsy izao, tsy hoe tenenina fotsiny izany fa dia nisy hetsika natao mihitsy ary dia hitantsika fa tena nanaraka hatramin'ny farany ny sitrapon'Andriamanitra izy, na dia ny aretan'ny mafy sy ny mangirifiry aza izany. Fahatelo, amin'ny maha-Andriamanitra an'i Jesosy dia azony natao ny miala mba tsy hijaly ho faty teo amin'ny hazo fijaliana kanefa dia notanterahana izany satria izay nefa voalazan'ireo mpaminany momba azy. Ary fahaefatra, tena mahamenatra satria jiolahy rain-dahany no fantsihana eo amin'ny hazo fijaliana. Fa nikeny Jesosy izany, tsy nitsoaka amin'ny mafy izy ary izany ry havana no atao hoe olona mahatoky ary mahatoky hatramin'ny farany. Eo amin'ny fandarana ny fiainan'ny fiangonana ary indrindra ry havana tantaran'ny fiangonantsika dia manomboka omaly izany ny atao hoe aladin'ny martiora ary dia niresakantsika ny amin'ny fiatsaram-belatsihy ara-pivavahana ny amin'izany. Fa manomboka izao tsika dia hianatra ny amin'ny Jesosy ary amin'ny herinandro ity dia hijery mandrakarivantsika ny amin'ny mahazava-dehibe ry havana, ny amin'izany hoe tena mahatoky amin'ny asany rehetra, mahatoky amin'ny ataony rehetra ny Tompo ary mahatoky hatramin'ny farany, na dia hiatra amanaina aza. Koa dia enganeny fanahy masina hitady antsika ary ny Tompo hitahirantsika amin'ny fahasoavana ry havana, ahafahantsika mifampizara eto, mifampahery. Fa isika izao koa no mila ho mahatoky mianatra amin'izay nataon'i Jesosy. Amen. Mivavaka ary isika. Ry Tompo iray any an-danitra, misaotra anao ary izay fa afaka mianatra ny amin'ny nataon'i Jesosy ka inona moa Tompo ny vitanay raha te hijoro mahatoky izahay? Raha ohatra izay misaraka aminao, koenganay izay hifikitra aminao mandrakariva Jesosy Kristy ary anaiky koa ny fitarian'ny fanahy masina amin'ny fiainanay isan'andro. Ity herinandro ity dia mba herinandrom-pahombiazana, hifaliana miaraka aminao anery Jesosy. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesosy ry havako. Amen.